misy kosa ireo tolotra faraparany ao anatin'ny fanomanana ny karaza fanadinam-panjakana samy hafa eo anivon'ny précaisse toy izao ary ny fanazavana hoentin'Andriamatora Danoara Julien. Ny précaisse moa dia manana tolotra indray amin'ny fanadinam-panjakana izay omaniny. Amin'ity indray mitolaka ity dia faradoboka ny misy eto zany faradoboka ho an'ny magistrat, faradoboka ho an'ny greffier ary ho an'ny gendarme. Ny magistrat mizara anankiroa. Ny voalohany dia tia début septembre tia hatramin'ny début octobre, zany hoe ray volana. Exercice fotsiny io exercice pratique ary test de présélection na QCM zany no atao amin'izay. Début septembre, début octobre zany zay. Ny faharoa dia cours normal ndray miampy exercice fa manomboka kosa io zany any amin'ny volana octobre, zany hoe 10 octobre any ka hatramin'ny 10 janvier, zany hoe telo volana. Averiko indray mandeha fa magistrat zany dia misy amin'ity ray volana test de présélection ary exercice fotsiny ho an'ny magistrat administratif, magistrat financier, magistrat judiciaire. Fa ny tapany faharoa kosa deuxième vague manomboka 10 octobre ka hatramin'ny 10 janvier, io ndray zany dia telo volana cours miampy exercice. Ao koa zany ny greffier. Ny greffier zany dia manomboka ihany koa atao test de présélection dia exercice fotsiny ihany koa, dia io ndray dia telo volana ihany koa zany ao anatin'izay miaraka amin'ny cours dia 21 septembre ka hatramin'ny 21 décembre. Fa zao kosa nefany misy exercice fotsiny ihany koa manomboka amin'ny 20 septembre ka hatramin'ny 20 octobre, zany hoe ray volana ihany koa zany io. Verindray mandeha fa ny greffier zany dia manomboka 21 septembre ka hatramin'ny 21 décembre dia cours miaraka amin'ny exercice. Ary ny gendarme koa dia exercice fotsiny manomboka 15 septembre ka hatramin'ny 15 octobre. Ny gendarme zany dia 15 septembre hatramin'ny 15 octobre. Misy zany ho an'ny magistrat, ary misy ho an'ny greffier, ary misy ho an'ny gendarme. Dia ireo zany dia exercice fotsiny no atao be dehibe ao anatin'izay fa tsisy cours intsony. Afa-tsy ny hoe deuxième vague amin'ny magistrat zay manomboka amin'ny octobre ka hatramin'ny 10 octobre ka hatramin'ny 10 janvier. Zay zany les cours miampy exercice. Fa ny exercice fotsiny le ray volana septembre octobre teo. Dia ny greffier kosa moa zany dia misy ny test de présélection dia na QCM, misy ny culture générale, thème sy connaissance générale, 3 mois zany io 21 septembre ka hatramin'ny 21 décembre. Dia ny gendarme moa zany exercice fotsiny ihany koa 15 septembre 15 octobre. Fa misy ihany koa zany concours etrehana amin'ny idirana amin'ny UCM na Université catholique de Madagascar dia manomboka 15 septembre ka hatramin'ny 6 octobre. 3 semaines io zany satria 7-8 eo zany ny concours ao amin'ny UCM Université catholique. Dia manomboka 15 septembre ny fanomanana an'izany zany ao amin'ny précaisse. Ny telefôny nazahoanan'ny précaisse moa zany eto Antananarivo dia 033 85 788 55 033 85 788 55, ary ny azahoanany Antsirabe kosa dia 034 46 990 49 034 46 990 49 ary 033 62 380 54 033 62 380 54. Ny Tuléar moa dia 033 28 907 32 033 28 907 32. Marina fa anomana ihany koa zany fidirana eny Akatso rehefa mivaly ny baka eto Madagasikara dia ao amin'ny précaisse anomana zany rehetrarehetra zany. Fa mitinana dia misy zany faradoboka exercice fotsiny ray volana ho an'ny magistrat rehetra miampy ny test de présélection zany sady exercice pratique début septembre début octobre. Fa misy kosa ny deuxième vague exercice miaraka amin'ny cours 3 mois ndray io 10 octobre 10 janvier. Ny greffier kosa dia exercice plus culture générale moa zany
thème sy connaissance générale miaraka amin'ny test de présélection dia 3 mois io zany 21 septembre 21 décembre ny gendarme moa dia 15 septembre 15 octobre exercice fotsiny ary neny UCM université catholique dia 15 septembre manomana ny concours idirany entsika hatramin'ny 6 octobre